Akory atsika akory daoly a, akory salama daoly tsika rehetra amin'izao atoandro fahatelopolo aogositra so tapahana aketo ty raha loatra rehefa toko farany alako indrindra manko zany le lalava olo zany. Fanomerabantsika fa manonona mbola tsara ho atsika rehetra amin'izao andro sabotsy fahasivy amby roapolo ny volana aogositra izao efa indray volana septambra indray tsika izao. Tarakely 4 minitra indray araka ny malala 12 minitra. Bon, efa fantatrareo efa kaopy nareo. Araba daoly ary salama, efa manomboka mafana ve any amin'ny tanàna amin'izao sa manao ahoana? Aty aminay manomboka midina tsy moramora ny température. Manao andro any sabotsy satria raha pitsoahako tsy afaka satria misy araky ny teneniko anareo aty Frantsa manao politika, fa ny Madagasikara tsy manao politika, mampanao politika, mampanao, je fais faire à Madagascar. Ici, moi, je fais directement. Ary militant sy activiste mihitsy ahako aty, raha izay ny tianareo angambany ao anatina parti politika. Misy parti politika vaovao zay natranga an'izay, hanohana filoham-pirenena vaovao. Ny invitenareo ny tenako dia ho any ekipa taloha fa mbola akama daholo reo hatramin'izao dia jerena aloha fa dans tous les cas ny zavatra fantatro. Androany aho dia efa afaka miteny aminareo hoe tsy maintsy olona akaiky atsika no lany filoham-pirenenao. Tsy maintsy olona akaiky atsika ny lany filoham-pirenena frantsay. Roa taona mialoha tsika dia efa miteny an'izany. Teneniko anareo zany. Ka ho anareo izay mazotozoto satria tsara ihany koa no hoe manomboka mba miditra amin'ny fiainana ty, fiainana politika. Izaho tsy miteny hoe mihaja fa mba manao hoe tena mba mianatra ny ataon'ny sasany dia afaka miditra contact amiko nareo dia rehefa tena tapa-kevitra menakavy hoe ity no tohanana dia lazaiko aminareo indrindra fa nareo mpanaraka azy zany aty Frantsa ka manana ny nationalité vazaha na frantsay zany raha izay ny ilazana azy. Fa ny amin'ny candidat amin'izao fotoana izao izay eritreretiko misy anankiroa izy. Da mino, tena mino aho fa ndray amin'izy roa lahy ireo no lany ho filoham-pirenena frantsay. Efa nisy saritsary narefan'olona tany ambadika tany fa ny anankiray discret kokoa satria izaho zany rehefa maka sary miaraka amin'ireny personnalité ireny dia tena tsy afeniko anareo fa tsy publieko mihitsy. Na ny vadiko zany na ny zanako, ny anankiray zay zao tena miapprécier be ny zanako vavy mihitsy satria rehefa mifankahita izy miaraka dia mifampiresaka mihitsy dia le vavy kely tena teneniko anareo zany le zanako vavy io tena manolo-kevitra hoe tokony atao an'izao ny zao ny zao sy ny karazany fa ny mahita anao indray matompoparany dago ohatran'izany dia tena manaiky mihitsy le ozy le rangahy aty zanakareo ty aingana manao politika ty ozy bon zany hoe raha ohatra zany ho zay olona zay zao lany akaiky atsika zany afaka mitenitsika inona moa ny antony anaovana an'izany. Tsy entina irehirehana satria raha entina irehirehana dia naseho daholo ny sary navoaka ho hitam-bahoaka hoe toy ny zay, toy ny miaraka misakafo sy ny karazany. Fa ny antony anaovana an'izany dia eritreretana sady tenin'izao dia inona d'ailleurs rehefa etsika mieritreritra an'izany fa ny problema zay olona mba hatoro dia tsisy miaina. Ka angana efa miteny ary zaho hoe raha zao ataonareo zany no mitranga dia mbola hiandry radiolina ny lany ao dia mbola nitohizan'zareo ihany ny ataony ihany ny ataony dia ianao tsy inony
Io izy io, Andry Rajoelina, adala ve filiorirako eto Malala, misy zany filiorirako eto Malala zany nefa efa tany amin'ny 2019 ny tena hoe raha izao no ataonareo, efa tany amin'ny 2010 zany filiorirako eto Malala zany no tena hoe zany Marc Ravalomanana zany tsy tafaverina amin'ny fitondrana intsony zany. Zay olona mitakisikisina amin'izany dia ho very amin'ny politika. Raha hieritseritra haka toerana na ho filoham-pirenena no irinana, tsia. Ny tena marina zany dia ny politika Madagasikara amin'izao fotoana izao dia voaboahany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Andry Rajoelina ho an'ny tompon'ny lakile tsy aloha mandromalina. Marc Ravalomanana izy mihoatran'ny asoason'ny memana ny opposition miaraka aminy ary manaiky ny fisy iny dia samy eo daholo zany dia mikatso ny afera dia mifanometsiny eo daholo kanefa rehefa misy olona miteny aloha ty zavatra ty ne andehany amin'ny tsy fandehany ty zavatra ty dia mbola misaina krista ihany dia mbola manao zay zany ny tiako lazaina fa tsy izay moa le resakintsika zany fa ny resakintsika non ny teneniko hoe tsy ho afaka rapitra satria misy an'izay fotoan-dehibe zay tsy maintsy mba asain'ny olona ny tena ny sakafo tsy miatoka ny tsy miatoka daholo ny rehetrarehetra tonga any zany mba ohatran'ny mba hafahafa ihany ary na ny toerana ipetrahana rehefa voafaritra hoe eto mba anisan'ny ery amin'ny carré amin'ny VIP mba ohatran'ny mba hafahafa ihany raha ohatra ka hoe tsy manotrona an'izany mba menatra mahazo mitondra olona invitena sarotra raha ohatra hoe iny ianao zany isinobiana izy na dia efa marary ary ny tongotra tena tsy ampianiko anareo. C'est vraiment vraiment pénible les arthroses. Je me demande comment je ferai demain. Fa dia ho hitantsika eo no atao. Dia zay zany possible fort possible tsy hisy rapitso fa mety manao direct de temps en temps amin'izany toerana zany ahako sy ny karazany. Ho antsika tsisy zavatra ho ataoko zany ka tsy hoe ho an'ny Madagasikara ny finalitény raha zay no ilazana azy raha sitrapontsika zany. Apetraka am-pelatanan'Andriamanitra daholo ny zava-drehetra, izy no tena tompony ary izy mandamina ny rehetra. Quand je vois cet engouement national pour une histoire de 90, 120 minutes, pour un titre ou une déception, et qu'à côté on oublie le reste, je me perds sur toutes les lignes, ça. Ce peuple, je ne comprends pas. Maria que tu aloha. Ary aloha ho fanta-bahoaka, ho fanta-poky, ho fanta-poky, fanta-teratany zany fa ny finaliste dia mahazo any amin'ny 1 250 000 $. Dia ahodikodon'ilay fédération ny vola amin'izany. 1 250 000 $ ny vola azon'ny finaliste. Ary tsy hitovy mihitsy ny vola azon'ny joueur sy ny vola azon'ny joueur zany y compris ny entraîneur. Sy ny vola azon'ny zay mety ao amin'ny fédération. Alao azavo zay. Ny olona mahazo betsaka indrindra ao anatin'ny tsy indemnité fa prime amin'izany dia ny entraîneur aloha voalohany. Dia misy koa ny prime amin'ny baolina maty. 1 250 000 tompoko. Fa raha ohatra champion 2 500 000. Zany hoe na misy vola any amin'ny Andry Rajoelina na tsy misy. Sarotra amin'ny Andry Rajoelina any amin'ny 500 millions par joueur na 1 milliard par joueur amin'ireo joueur ireo. Fa zay aloha ny fanindrina raha vitan'izany vao mainka araba soa araba tsara
Tsy raha antsika hoe taiza no nahitany an'izany na taiza, fa au moins lasa vitrine, lasa fitaratra tsara ho an'ny tanora ny football, ny sport. Zay zany aloha marihako tsara zay. Ka ny engouement au niveau an'ny sportif, je le comprends parfaitement. Raha ohatra ka mi-constituer, mi-contribuer amina avenir tsy hasardeux, fa tena hoe miankina amin'ny talent lehibe kely na talenta lehibe kely. Fa eto amintsika malagasy no malasa saina ay tompoko. Tena mpijery baolina aho, ary tena mpanao baolina ihany koa. Tsy mandany raha miteny hoe tamin'ny fahazazako aho dia nanao école de foot tao amin'ny CS Sainte Clotilde dia ry Gikely tamin'izany, na ry Saïd indraindray ary Baovola i Augustin mihitsy no mampianatra foot anay ny sabotsy, ny zoma hariva izay ry zoma hariva sy ny sabotsy après-midi. Ary ambony ery tamin'izany nianarana terrain la Redoute, fa tsy haiko intsony moa, tsy haiko ny anarany am'izao raha mbola la Redoute. Madame Patricia zao mety mahalala hoe la Redoute sa iza ny anarany. Nanao an'izany, nanao école de foot, ary tena attaquant ailier gauche no tenanay tamin'izany andro zany. Taty aoriana dia rehefa hoe nianatra tany Madagasikara dia nanao tamin'ny Saint Michel ary mbola ailier gauche ihany koa. Tsy mi-performe moa ny tenako satria ny teo alohako teo dia Remique zay zokiko moa mazava azy, sy ry Lucien, na de rapide ara ny tena tamin'izany tamin'ny hazakazaka, tsy rika le midribble ary amin'ny ilany ankavia ary, de tonga de alefa ampovoany ny baolina, de mbola tsy lany satria mbola tanora loatra ry zalahy efa division d'honneur, satria ny niveau football gasy tamin'izany division d'honneur, ny tena mbola vao cadet deuxième année. Dika zany le écart zany lavitra be, ka na miaraka mikotrana ara rehefa le tsy diso alahady maraina izy iny, lahady mba ampiarahan'ga Bertin, iza moa le entraîneur anankiray iny, adinoko ampiarahana zany ny cadet, junior, ny ino e mazava azy ny handball tsy adino fa nanao foot koa, tena nanao foot ahako no tiako ho fantatry ny olona zany hoe ary compétiteur fa tsy hoe foot de salon. Da tsisy olona hoe ny olona nanao baolina tao amin'ny Saint Michel zany ka hoe n'importe qui zany na hoe olona tonga fotsiny tao tamin'izany. Tsy maintsy ianao champion ny cadet tamin'izany, cadet sy ny junior. Tamin'izany mbola nisy zany tsinona tamin'izany, samy hafa ny ausim. De fantako tsara zany natao hoe baolina kitra ary ny tantaran'ny baolina kitra malagasy. Zao nisy raha naman'izay ny teny hoe resaka pression. Tena marina io. Ny malagasy tsy mahay milalao eo amin'ny taniny. Averiko. Ny malagasy tsy mahay milalao eo amin'ny taniny. Ohatra zao tsika tany Ezipta zao tamin'ny Snitger, tena lazaiko anareo hoe fa sacré sy ny gasy anie ny Egyptianina.
ekipe nationale Egyptiana sy ny malagasy fa baolina zany tena mbola tsy nisy baolina ohatran'izany raha hoe hoe baolina histoire de Madagasikara. Fa io Egypte io zany tsy mety resy migasy mihitsy io. Fa nanao match nul tany Egypte ary saika resin'ny Egyptianina raha saika resitsika ny Egyptianina ary lasa adala mihitsy ny entraîneur Egyptianina sy nivoaka Egyptianina tamin'izany hoe mivoatra be ny baolina kitra malagasy. Je vois cet engouement parce que je me suis un peu dérapé. De fantako le atao hoe football. Eto ambonin'ny tany misy an'izany atao hooligans any Angleterre any misy an'izany. Ny mpanohana araky ny football misy any Alkatiba. Ary mahatadidy mihitsy ry parany midago zany any Italie indrindrindrindra hoe Naples, Milan, Juventus manana mpanohana azy daholo. Marseille, PSG, ny équipe nationale ny Algérie, ny équipe nationale tunisienne, ny équipe nationale marocaine, brésilienne, samy manana ny maha-izy azy daholo ireo mpanohana ireo ekipa ireo. Fa inona ny zavatra hitovizan'ireo? Zany hoe ireo olona zany tena hoe tena za zao malala ty fa raha vao automobile fotsiny hoe numéro 75 tonga amin'ny Marseille tonga de aza velona mipetraka selisely amin'ny toerana tsieritseretana fa tonga de raha eny zalahy kikisy any zalahy ny sisiny satria tena hoe tena tsy tia parizano reo. Tena ny Marseillais zany tena miaina tanteraka amin'ny fitiavana baolina hoe tena nenay Marseille jusqu'à mourir. Ka na resy io na mahatsy mandresy io de io ny azy io. Ohatran'izany ny amin'ny Milan, ohatran'izany ny amin'ny Irlande du Nord, Irlande du Sud, R zany sy ny karazany. Ohatran'izany le Stuttgart, Borussia Dortmund sy ny Mönchengladbach reny, ny Munich reny, Newcastle, Liverpool, Arsenal, reny zany tena alony maty toy izay tsy manatrika quelque soit zany nivoan'ny maty ataondreo ekipa reo. Tifoziny ny Italie. Fa izao inona ny tovizan'ireo olona reo ny tovizan'ireo mpanaraka an'ireo ekipa reo dia c'est un peuple et population qui ont du caractère, très fort caractère. Inona ny mahatonga an'izay? Satria ireo olona de malala hoe zany football zany anie tsisy pitié. Ary zay ny izy. Rehefa tonga ambonin'ny kianjo io ianao de miady ianao zay. Na le mpanao baolina na ianao pioraka ety ivelany miady ianao zay. Ary tu fais tout pour que ton équipe gagne. Zany hoe voahomana ara-tsaina aminare ohatrany tamin'izany ihany zany resaka hoe gladiator. Ny EPS ny sabatra fotsiny tsisy fa ny baolina maty any anaty rata reo ohatran'ny
Ohatrany sambatra mitsatoka any anatin'ny fonao e. Hiendrana an'iny ny 116e minute iny matry ny baolina e. Sambatra mitsatoka any amin'ny fonao reny. Tu vois la jouissance des supporters malgaches à côté qui charrient les supporters malheureux des Soudanais, un peuple aussi pauvre que Madagascar. Zany hoe ady le izy zany, ady tena hoe ady fa tsy vitan'ny hoe miorakoraka fotsiny na misiotrika fotsiny. De rehefa disiny ny tena tsy mahavoa de miondrika daholo izy menakavy de tsisy réaction. Hafa mihitsy ny tany am'izany taona hoe 27, 27, 20, 70 sy ny karazany zany rehefa hoe manao baolina malagasy faratsy tapon'ny malagasy mihitsy zany resy zany ary potipotika io Analakely io tam'izany satria mangalatra ny arbitre. Tam'izany kosa aloha de tena tsy afenina fa raha aveo arbitre keniana na zambiana na tanzaniana na mauritiana de mangalatra foana ary vo foana le gasy. Vo foana le gasy, misy an'izany sy Italie zany tam'izany buteurany Zambie fa tsy hitako akory zay fahaizany fa de io ohatrany hoe tena ataony tsy Italie. Efa manitsaka be zao mbola tsy tsofin'le mauritiana ihany le izy. Tiako tenena amitsika de zao hoe forger le fighting spirit, l'esprit ana combattant et battant et guerrier zany le vahoaka. Il suffit d'un rien. De immaîtrisable. Ary reo rehefa manao revendication na inona angatahany dia matetika milefitra ny fitondram-panjakana. Vahoaka ray stady zany eo amin'ny 40 000, 50 000 eo. Tsisy dikan'izany. Fa reo rehefa mihetsika reo manoatra noho ny 200 000. De mitazana anao hoe est-ce que mon peuple a du caractère? Est-ce que mes compatriotes ont du caractère? Tu te dis tout de suite non. La réponse est tout de suite non. Maharary amin'ny olo zany ndesy zany tena maharary zany. Itsika misy zany amin'ny heritaona indray e. Ny heritaona indray manarina io heritaona io 10 taona 20 taona eo ihany. De ohatran'izay le fiainam-pirenena. Alohan'le malagasy mirevy amin'ny zavatra 120 minutes akapony daholo na volana na harena na ny fony na ny fanahiny na ny vatany na ny fitombenany pour 90 minutes 120 minutes. Une histoire de titre. Le champion d'Afrique. Ça n'a rien d'exceptionnel pour les uns et les autres en Afrique. Fanny gasy de tena hoe en plus ao anatin'io tranony io tena ferana mihitsy hoe tsy azo asiana étranger mais hoe joueur milalao any ivelany zany fa tsy maintsy joueur locaux. Zany hoe équipe nationale la seconde zone zany io fa tsy le crème
Samy hafa zany le canne sy le tsanina. Any amin'le canne le crème. Ity tsanina zany. Zany hoe raha crème chantilly iny komandina zany crème fraîche no tonga de iny de faly doatra ny hoe rivenana. Tsy hainy manavaka an'le izy hoe ary tsy fantany akory hoe jerena le stady ohatrany tsisy mpijery. F'izy zany any amin'ny tsisy fety no manao fety. De le malagasy zany e. Taloha nisy karazana ohatrany hoe championnat anankiroa tao Madagasikara. Nisy nataon'ny fédération malagasy de football, nisy nataon'ny FIEZAMA. Fa zany FIEZAMA zany na championnat hoe tena titre na équipe champion de tanà de manao finale anankiroa tsisy mpijery zany. Tsy mahafeno gradin ray akory. Championnat de Madagascar ny FIEZAMA. Gradin roa ngamba raha misy feno. Raha misy oa. De ohatran'izany ty zavatra ity. C'est un tournoi de seconde zone io. Azafady. Aka zay le style eto amintsika ka style vary amin'anana. Misy azavaiko iny aveo. C'est un tournoi de seconde zone. Satria le crème zany tena le hoe le milalao any ivelany tsy mahazo manao sy miparticiper amin'io tsanina io. Zany hoe le filohatsika zany hoe any amin'le seconde zone no m'excelle de io zao zany mahita hoe nahazo fanasana manokana. Mba ialana am'le terany manokana zany ny tany de moa avoaka hoe nahazo fanasana manokana le filoham-pirenena. Nefa olona lapoasy zany raha filazan'ny olona azy. De zao le izy. Za zany ohatrany mahita hoe rehefa nataoko le sarisary zany a. Tsika manana problema, manana olana be dia be. Ary ny olana ho an'ny firenena dia andriamatoa Andry Rajoelina. Ny olan'ny firenena dia andriamatoa Andry Rajoelina. Mampahantra amin'ny Madagasikara dia Andry Rajoelina. Ny délestage tsy vita akory, ny rano fisotro tsy vita akory, de ny autoroute ny tetatetahana en plus autoroute tsy manaraka norme. Zany hoe raha alaina zany ny sarisary tsy za rery no miteny hoe tokony hiala andriamatoa Andry Rajoelina, tsy za rery no miteny an'izany. Amiko manokana tokony démissionne izy fa inapte, inepte ary incapable. Tsy za rery aho miteny an'izany. Amiko manokana zany de ohatran'izao sarisary. Inona reny gâteau malaza indrindra ao Madagasikara? Le gâteau crème reny zany. Le gâteau crème tsy haiko na Paris Brest na andao atao hoe religieuse reny na tsy haiko. Izy ny gâteau inona malaza ao amintsika ao. Na baba au Rhum ohatran'izany. Fa andao atao hoe Paris Brest de eo zany. De iny le Paris Brest tonga de tamy avany tonga de misy lalimanga ngeda be mipetraka eo ampovoany eo. Tonga de misy lalimanga ngeda be mipetraka eo. De inona natao malagasy? Raha zay sary zay mbola hoaniny any le Paris Brest hoaniny. De rehefa tonga am'le lalimanga vao ary. Zay zany tsika. Fa raha ohatra zao hoe le vahoaka supporter an'i Algérie na Tunisie na
Espagne na Marseille na Paris na ny oligansa na ny tifosi tonga de meny tsy mpindra oatr'izao ary dioviny manodidiny mipetrahany iny tonga de dioviny manodidina raha mbola hihinana an'iny izy fa misy tonga de hoe tonga de diny anaty sase io hitsakitsahany amin'ny tongony ataony mahita ny Jacob ny lalomanga to amin'ny sisete an'io de aiza ho aiza amin'izany ianao malagasy tena marina tena hoe tena de fitiava-tanindrazana nisy fitenavana amin'ny Barea tsy asiaka adihevitra ny amin'iny fa fitiava-tanindrazana ihany koa ary tena fitiava-tanindrazana mihitsy mifanasorana n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Le pays est en péril, tout part en vrille. Dikan'izany tsy andrasana le gâteau hoe iny ty fa tonga de ao anaty sachet hitsakitsahanao vononao le lalomanga de tonga de arinana anaty fako image zany fa zany tsy miteny hoe atao an'izany Andry Rajoelina fa vahoaka koa nefa tsy voasakanao amin'izany rehefa tena menga ny lohany eo zany nitaritako amin'ny saintsika malagasy ao anatin'izao zavatra farany ambony zao tena fitiava-tanindrazana ve le akanesana any sa aka plaisir fa de fenao anie le avion fenao anie le avion fa ataovy hoe adidy amin'ny tanindrazana no atao io tena mba ho pay na ohatra hoe 520 ary sisa no alohan'le olona raha ho feno io avion lazain'izy menakavy fa manana fahoriana izy anambady ny zandriny zobaviko fa izao nazao mahita n'ity lainga tsara lahatra rehetra ty tasy tout à fait malgache de manontany tena anao hoe fa ahoana ihany zany ty vahoaka malagasy ty rehefa tena atao kote c'est un peuple qui n'a pas de caractère, c'est un peuple qui n'a pas de personnalité fa de mora ambakaina fotsiny eo men'ny olona soft power kely de lasa tena marina tena mora ambakaintsika menakavy du moins nareo menakavy feno le avion roa le avion le zany sarotra n'ino hoe tsy nakany le filoham-pirenena olona ty dedadedany iny sarotra ka ho antsika rehetra zany mba tsy hoe mba fa mitaritako mampatonga saina antsika menakavy amin'ny zavatra mitranga dia izay ny zavatra teneniko hoe ry malagasy mba mieritreretitsika menakavy fa raha misy ihany koa vahoaka mbola vendrana mahandro tsika menakavy mahandro manaiky fa raha misy ihany koa vahoaka mbola vendrana eto ambonin'ny tany de anisan'ny vendrana mihitsy tsika ary tena vendrana da tsy manao ohatran'le ataon'le ramatoa le madama kely ao présidence hoe milaza manao constat diso fa ny analyse globale dynamique d'une conscience venant d'une conscience générale inona no mampiavaka atsika
Inona ny zavatra ananantsika mobilisation mba hoe miaraka mahavita zavatra. Tsy misy afa-tsy ny fety sy ny rendrarendra. Ary inona ny tena zavatra mampiavaka amin'ny malagasy de ray ihany, vahoaka mora ambakaina. Vahoaka mora ambakaina. Mora ampiasonina. Aty ny Marseillais ve ny teneninao an'izany hoe anatin'ny katimaty tsika de efa hitanareo fa tsika ny lohany. Mbola ampio 400 mégawatt ozy le riny efa tsy tanina lena hatramin'izao. Anatin'ny katimaty sa efa battu foana à plat de couture. Raha mafaly de midina ny Marseillais miala ny entraîneur a. Ary io miala io manana force le olona. Misy fotoana tsy ny répondre ny résultat escompté par PSG, tongavan'ny olona teny am-panaovana entraînement. Nopopain'ny olona lany ny volanay lany ny zao. Voaroka ny entraîneur. Ny tsika. Misy olona zao ankeo ny teny tamiko. Mba vérifia ozy izy ny rano. Fa nisy olona nampanao analyzy de misy zavatra tsy mety ao anatin'io rano fisotro malagasy io. Mba tsy tenenako hoe inona satria za mbola hanao contre expertise zany a. Fa za aloha de niteny anareo fa saky nandoa. Fa saky nandoa. Ary tena possible zany satria tany amin'ny taona 77 tany de nisy tany saky hovidiko teo Moromandry seza teo de io zako hoe anaovako hoe aty mihitsy any hipetraka zany amin'iny Moromandry seza iny de izy tsara be le tany satria tonga de mahita rano. Fa zao tonga de ozy izy le géomètre sy le tompon'andraikitra vao ny domaine hoe tsy constructible io. Satria nahoana? Ary sorena hoe fa ahoana koa? Ianao ny hoe raha miseho izy izy akaikin'ny rano dia makaiza daholo zany ny rano maloto sy ny zavatra vato amin'ny tranonao. Ny hafarana any ambany any. Lasa saina kosa tena marina zany. Aleo ary hijanona ao. Zao no teneniko anareo 10 taona après. Samy nanamboatra trano teo daholo vazaha maromaro. Lasa constructible tapaka le izy. Noho ny fahanteran'ny équipement, mety hiteny nareo ny bon marina aloha fa be dia be ny rano aty ny recyclé. Andrahana voninkazo, anaovana fambolena sy ny karazany. Fa ny rigueur ao anatin'izay, ny teknôlôjia miditra ao anatin'izany, tsy eritreretinao. Fa ny malagasy zany mbola misy traceny izy ary ambany ery. Saky nandoa aho satria tonga de tadidiko tampoka zay zavatra hoe sotran'Andriamanitra mba tsy nanao an'izany ny teny. Zany ny zavatra mitranga amin'ny firenentsika. Mbola mpanao expertise hoy za, contre expertise
dia ho hitantsika eo mivalina eo. Fantadidiko tamin'izany ihany rehefa elaela angambany 5 taona zay ny gazety de la Grande Île nanao analyse ny rano malagasy dia jereo zay article zay fa misy an'izany amin'izao fotoana izao. Hitanareo amin'izany any amin'ny zavatra tsisy dikanareo menakavy ny mandeha. Pour une histoire de 90 minutes, 120 minutes. Perfazio iny a, italiana izy. Za tsy mino hoe tena mahay teny gasy be izy. Izy ireo dia miresaka teny gasy indraindray. Dia zao no mba tsy hoe mba fa zao ny fananarana. Ny fiainanao zany dia reto foana ny miaraka. Ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Mifanojo foana raha ozy izy. Ary matetika ozy eo no mahavery ny olombelona mandeha makany amin'ny mahasoa sa makany amin'ny mahafinaritra. Avy amin'ny fiantsonany hoe sadisoana ny avy amin'ny hoe procrastination ny voan'izay moa zay dia nisy boky kely zay dia tsika olombelona zany manana tendance foana hoe ary naturel io ary indrindra fa ho an'ny vahoaka malagasy manembotra ny zavatra tokony atao androany fa mibahana loatra amin'ny mahafinaritra dia hemotra rapitsiny dia hemotra raha-fakapitso dia tsy vita ihany ny afanarana ny farana. Tokony hanadio trano satria sabotsy ny andro dia lahady mba mitsotsotra miaino anaty fahadiovana ka anao ny tokantrano rehetra zany tadidiko isaky ny sabotsy maraina dozy le nentoako bebeako ny taiza zay hoe manadio tranotsika androany lengama le tairiny vao maraina anao dia manadio any amin'ny telo après-midi any vitany izy mahafinaritra ireo anatin'le trano. Fa rehefa hemotra le izy le lahady aleo aloha mba hakaina kely e fa tena akamoana manao azy ary tsy vita tsara akory matetika. Ahembotritsika foana rehefa misy zavatra mahasoa tokony atao amin'ny firenena. Ahembotra. Toy ny fandaharany tony zao dia sasatra manao relance hoe mba mametraha kely fasahirana ne tsika e. Mba mametraha kely fasahirana tsika. Misy olo zao dia tena miltimilta. Lazaiko eto zany a. Namako zay fa izy dia mpanaraka anay fa mandaitra tody fatana alika. Nefa raha olona imenimenina amin'ny zavatra miseho amin'ny firenena non seulement sakaletaka sary tahotra en plus mandaitra atody. Toy izao hoe ataovy eo ny lahy
Fa za zampitenenina ntsony fa leo aho. Za koa ny ohatran'ny manipile ny lahy isan'andro eto. Tonga ny saza tsy tsy mbo ampiny lahakory le tolona. Fa frustration an'lahy de ravina ho zaraina ho amin'ny olona rehetra. Tsy manana karaktery tsika malagasy a. Ary tokony hieritreritra aingana fa de ndondo vendrana be fotsiny amidin'ny olona amin'ny toerany fotsiny. De lasa daholo rehetra barea barea. Ny barea io omby. Omby. Ny adininao de barea le ekipa olona daholo ny anatiny. Fa ianao mibarea io no omby. Omby be ambakany olona fotsiny. Misy fitenenana zay mouton de Panurge. Aza mba mouton de Panurge zay ihany. Ataon'ny olona hoe atsy de iny de lasa. Ataon'ny olona hoe à gauche de à gauche, à droite de à droite. Manaraka ny onjany. Miala tsiny fa zay ny vérité atsika. Ça vous fait mal? Ben, c'est la réalité. Ça vous apprend à raisonner, à avoir plus d'unicité ou moyen pour analyser les faits. C'est bien. Autrement, j'ai fait et je n'ai fait que mon devoir. En dehors de zay tsy problemako. Ka de ametraka velombo za a. Veloma mahafinaritra tokoa mandram-peona samby ho tahin'Andriamanitra. Bon match ça, bon combat. On verra bien. Mais j'aimerais bien que la déception ne soit pas présente pour que je ne vous dirai pas bien fait pour votre gueule. Merci, au revoir.